Aleloia, amen. Dia faly miarabanao indray ry havana ny tenanay amin'izao alalan'ny vidéo mivantana izao zany na mihaino en différé anao ka dia isaorana ny tompo ahatongavantsika mifampaherezana amin'izao andro farany izao. Alohan'ny hizarantsika ny tenin'Andriamanitra izay efa ho tenenina eto sady zany dia hivavaka tsika satria androany tsika dia hanazava fohy ny antsoina hoe antikristy ka manasa anao hiary hivavaka hametraka izany amin'ny tompo. Vavakantsika tompoko. Eny iray ry Andriamanitra Jesosy Kristy tompo fanahy masina, midera misaotra amin'ny voninahitra anao indray izay tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao ahafahanay mifampizara, mifampahery ary miomana ny amin'ny fiavianao ary indrindra mba fanirianay ny ho tonga any amin'ny fanjakanao Jesosy any an-danitra. Ka dia misaotra satria ianao no mahatanteraka ny asa dia voninahitry ny anaranao izany. Aoka tsisy ho ambara fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy ho henona fa tsy ny feonao esory izay tsy anao rehetra, ninninona tompo fahalemena, fahotana, indrindrindrindra tsy fahamendrena dia efa entinay aminao, mifono aminao amin'ny fahalemena rehetra, ny tsy finoana amin'ny zavatra natao, ny zavatra hitan'ny masonay, ny zavatra henon'ny sofinay, ny zavatra nambara ny vavanay, ny lelanay izay miteniteny foana matetika, dia hifonana aminao sady mamindrafo aminay tsirairay avy ka dia hiovy amin'ny ranao soa Jesosy, ny ranao no tena ampimanadio, ny ranao manavao anay ka dia sasao amin'ny ranao izay ho afakeloko, diovy izay ho afa-pahotana. Ary ninona fikasan'ny Satana ny devoly tokoa, mampiherikerika tsy ahafahanay mahita mahalala ny sitraponao dia didiana sy roahana amin'ny anaranao Jesosy ho any amin'ny farihy rehetra hafa, fôkan-dranao soa tena nadio sy andrakotra anay. Ianao no ambaranay Jesosy, ianao no torianay ka dia mitenena foana fa voninko ihany izay aoka ianao hamangy ny olona tsirairay avy ary fenoy ianao izay fanahy masina hanambara ny sitraponao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, aleloia, amen. Amen. Araka izany dia hifampahery izany tsika ny tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika ny amin'izany hoe fanazavana fohy hoy satria raha ho hazavaina lava betsaka ny tenin'Andriamanitra manazava zany sy ny sitrapon'ny tompo fa izay nambaran'ny fanahy masina azy no ahafantarantsika azy fa ny tiany tompo ambara zany dia hoe inona moa zany ny hoe antikristy. Misy anankiroa ny filazany azy amin'ny Jaona vakiantsika eto izao ny epistily faharoa nosoratan'i Jaona, toko iray ihany moa zany io fa tonga dia raisintsika ny vaky teny manomboka amin'ny andininy voalohany dia hajanontsika ny andininy fahavalo hatramin'ny fahavalo aloha, na raisintsika hatramin'ny andininy faha 1 ary satria amin'izay mazava amintsika inona ny tiany tompo ambara dia araka ny teniko teo zany ny antikristy misy anankiroa izy ny iray ny hoe antikristy amin'ny teny frantsay na hoe antikrista na antekrista zany arakaraka ny famakiantsika azy any amin'ny baiboly misy antsika. Eto amin'ny baiboly raha teny frantsay ny vakiana amin'ny baiboly nosoratan'i Jaona ity zany dia antekrista ny soratany fa ny alohany dia antikrista ny soratany, ohatra hoe any amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo, ny Jaona voalohany toko fahaefatra andininy fahatelo dia antikrista ny soratany. Ka izay mitovy ihany zany ireo fa raha fehezina fohy ety amin'ny mpiandohana zany dia hoe antikrista na antikristy amin'ny teny gasy ny fanoratana azy dia hoe ny olona manohitra ny kristy zany hoe contre ny kristy izay tsy miaraka amin'ny Jesosy fa manohatra azy zany izay no atao hoe antikristy na antekristy koa zany antekrista na hoe antikristiana izy amin'ny teny gasy dia ilay olona maka ny toerany, prendre la place de, izay moa zany izy amin'ny teny frantsay fa ny olona maka ny toeran'ny Jesosy ihany koa zany maka ny toeran'ny Kristy, izay koa zany no antsoina hoe antikristy na ilay olona manohitra na ilay zavatra zany na olona moa zany indrindra na fanahy maka ny toeran'ny Kristy izay no atao hoe antikristy. Vakiantsika ny teny manomboka amin'ny andininy voalohany ao amin'ny
epistily faharoa nosoratan'i Jaona amin'aran'i Jesosy misy teny eto zany hoe fiarabana. Izao loha olona no mamangy any tompoko vavy voafidy sy ny zanany, izay tiako amin'ny fahamarinana, ary tsy izao ihany fa izay rehetra mahalala ny marina koa noho ny fahamarinana izay mitoetra ato anatintsika sady ho ato amintsika mandrakizay. Ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Zanaky ny Ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Faly indrindra aho satria misy hitako ny zanakao sasany mandeha amin'ny marina araky ny nandraisantsika didy tamin'iray, ary mangataka aminao aho ankehitriny tompoko vavy, tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany dia aoka hifankatia isika, ary izao ny fitiavana dia ny andehanantsika araka ny didiny, izany no didy tahaka ny efa renareo hatramin'ny taloha ihany dia ny andehananareo aminy. Ny andininy fahafito moa zany eo no tena manambara ny antikristy eto hoe amin'aran'i Jesosy fa maro ny mpamitaka efa lasa any amin'izao tontolo izao, ireny dia tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy, izany no mpamitaka sy antikristy. Mitandrema ianareo fandrao mahavery izay namonoanay tena fa mba andraisanareo valipiti tanteraka kosa. Andiny fahasivy, izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka. Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiatrano azy na miarahaba azy akory, fa izay miarahaba azy dia miombona amin'ny ratsy ataony. Amen. Mafimafy ihany ny fanambaran'i Jaona zany ary amin'ny farany ary hoe aza miarahaba azy akory, satria arakaraky ny fangaron'ny olona zany any amin'ny salamy voalohany izy dia miteny mihitsy hoe aza miara-mipetraka amin'ny mpaniratsira. Mila mitandrina zany tsika fa ny olona izay antsoina hoe antikristy, mazavaina eo amin'le vakitsika eny zany eny amin'ny Jaona voalohany toko faharoa avy eo hoe izay olona hoe tsy manaiky an' Jesosy aloha hoe zanak'Andriamanitra, hoe efa tonga ety amin'izao tontolo izao koa hoe zanaky ny Ray araky ny fitenin'ny Jaona eto, ary amin'ny fahamasinana sy fitiavana. Ny testameta teo aloha dia tena miteny mihitsy na dia eo ary le hoe manambara hoe Andriamanitra fitiavana, saroto ny Andriamanitra ary saro-piaro, fa ny testameta taloha dia tena miteny mihitsy ho an'ny Jiosy zany sy ho an'ny zanak'Israely tamin'izany hoe ny maso solomaso, ny nify solonify ohatran'izay, hoe tena hoe mamaly ny ratsy zany. Fa tamin'i Jesosy dia miteny mihitsy hoe raha misy mamely ny takolaka ao ankavanana dia atolory koa ny ankavia. Zany hoe tena hoe zany le hoe fitiavana sy fahamarinana eo amin'i Jesosy zany tsy hafa mihitsy, tena hafa mihitsy azafady, fa mila fantaritsika zany izay. Ka le antikristy araka le teny teo dia ny olona voalohany indrindra aloha zany tsy mino fa efa tonga Jesosy, ary tsy mino koa fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra ary Jesosy ihany koa no Andriamanitra. Jaona ihany no miteny any amin'ny Jaona voalohany zany fa izy ilay teny, izy ilay tao amin'Andriamanitra, dia izy ilay Andriamanitra tonga nofo. Ka izay zany mila fantarina. Eto mbola naverina ihany izy andiny fahafito, averina tsara zany amin'aran'i Jesosy hoe amin'ny Jaona epistily faharoa nosoratan'i Jaona ity andiny fahafito amin'aran'i Jesosy hoe fa maro ny mpamitaka efa lasa any amin'izao tontolo izao, ireny dia tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Izay zany aloha dia efa misy ahafantarana fa olona izay tsy mitory fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy dia efa manohitra an' Jesosy izy. Izany no mpamitaka sy antikristy. Izay zany aloha ilay mpanohitra fa tsy tonga ety zany Jesosy. Inona fivavahana na inona fiaraha-mivavaka rahantsika zany ka tsy mitory an' Jesosy, efa tonga zanak'Andriamanitra efa tetỳ amin'izao tontolo izao, efa niakatra any an-danitra, izay manomana antsika toerana any an-danitra dia hiverina antsika ho avy Jesosy. Izay no ambara eto foana zany ho avy Jesosy,
iverina izy mipianatra nahita mihitsy efa niakatra any an-danitra izy nitsangana tamin'ny maty ka zay no ambara. Ary indrindra zany le hoe maka ny toerany. Ndray zany manohatra anazy dia ndray koa maka ny toerany be da be ny mpanompon'Andriamanitra na dia milaza ary hoe niakatra tany an-danitra nihaona tamin'Andriamanitra dia manomboka maka ny toeran'Andriamanitra. Iny no ivavahan'ny olona, iny mihitsy no tadiavina rehefa tsy le olona iny no mivavaka na le mpanompon'Andriamanitra iny no atonina dia matahotra. Izy tena matahotra mihitsy rehefa mihaona amin'le olona mandoalika ary ny anjely ary any amin'ny apokalipsy 2:20 sy 1:20 izy tena miteny mihitsy ny anjely hoe aza mandoalika eto anatrehako mantsy an'i Jaona zany fa mitovy ihany tsika samy mpanompo ihany. Fa amin'izao fotoana izao dia misy olombelona mihitsy izay atao hoe mpivavaka mitarika fiaraha-mivavaka no andolian'ny olona dia atahorana. Raha vao miteny dia miovotra mihitsy ary izay teneniny dia ekena fa tsy azo lavina. Ka zany rehetrarehetra zany mila mitandrina antsika fa zany natao hoe antikristy satria maka ny toeran'i Jesosy, maka ny toeran'i Kristy, maka ny toeran'Andriamanitra. Ovakitsika ny teny ao amin'ny Jaona 1:2 manazava ihany koa satria ny ten'Andriamanitra ihany zany manazava dia amin'izay tsy hoe zany mamorona fa ny ten'Andriamanitra izay efa nisoratan'i Jaona ihany koa zany no anazavantsika anazy. Ovakitsika izy ao amin'ny manomboka amin'ny 12:20 dia ajanontsika ny 7:20 ohatra na 1:20 ihany satria tsara foana hoe mifantatra ny ten'Andriamanitra mba tsy ho hoe tompon-trano miomo zany araka ny fitenintsika malagasy. Amin'ny eto amiko ary amin'ny Baiboly dia hoe ny fanatrehana an'izao tontolo izao sy ny antikristy amin'ny anaran'i Jesosy. 12:20 zany Jaona 1. Jaona 1:2. Anaran'i Jesosy: manoratra aminareo zanaka aho satria voavela ny helokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ilay hatramy voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Manoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramy voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba an'izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. 1:20 izay tena misy ny hoe antikristy koa zany raha ankizy amin'ny anaran'i Jesosy izao no ora farany. Amin'izao ora farany izao araka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy sady maro ny antikristy no efa tonga sady dia izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Fantatsika amin'izany fa Jaona ihany efa niteny an'izany ora farany izao no andro farany ora farany. Tena efa akaiky mihitsy zany ny fiverenan'ny Tompo dia efa misy efa eo aminareo ny antikristy zay ny hoe zay le hoe maka ny toeran'i Jesosy, maka ny toeran'i Kristy zany sy ny hoe manohitra fivavahana maro ny manohitra hoe mbola tsy tonga Jesosy ary be da be ny olona ny maka ny toeran'i Jesosy ka dia efa etỳ amintsika izy tandremo zany fa zao ny ora farany. Ahafantarantsika fa zao ny farany ora. Efa nambarany any amin'ny Matthieu 4:20 zany fa tsy vakitsika eto toizako kely amin'ny 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Avy teto amintsika ihany no nialan'ireo nefa tsy mba namantsika izy, fa raha toa ka namantsika izy dia tsy dia ho nitoetra teto amintsika ihany kanefa niala izy mba haseho fa tsy namantsika izy rehetra. Zay zany le hoe fiaraha-mivavaka hafa izay manonona fa Jesosy izay mbola tsy tonga na izy indray no milaza fa izy natao hoe Kristy dia teo amintsika ihany ireny ny olona ireny matetika olona tena hoe nifoazon'Andriamanitra fa rehefa hoe iasan'ny fanahin'i Losifera izay mitovy amin'ny Losifera zany izay anjely tany an-danitra tany te haka ny toeran'Andriamanitra na zay tety amin'izao tontolo izao sy ny anjeliny
dia lasa manohitra na maka ny toeran'ny Kristy ka reny rehetrarehetra ireny zany mila tandremana sy mila fantarintsika izay manaraka an'i Jesosy. 2:20 aminaran'i Jesosy hoe fa ianareo kosa dia manana ositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny ahafantaranareo ny marina no ny ranoratako taminareo fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisian'ny lainga avy amin'ny marina. Eto koa zany dia miteny foana hoe marina ny fahamarinana, ny fahamasinana zany no fantarina. Inona atao hoe fahamasinana sy fahamarinana dia ovakitsika ny any amin'ny Jaona 1:4 manomboka amin'ny 1 ka hajanontsika amin'ny 5. Jaona 1:4 Jaona 1:4 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 na hajanontsika ihany koa 1 satria tsara fantarina foana ny ten'Andriamanitra, mahazo toa mamaky ny ten'Andriamanitra fa ato ihany ny efa manazava an'izany fa izaho zany dia tarihin'ny fanahy masina tiany hanambara amintsika, hanambara aminao androany fa misy ny atao hoe antikristy ary izao no ora farany izay tena hisehoana izany ka mila mitandrina isika sao manaraka olona izay maka ny toeran'i Jesosy na manaraka olona izay manohitra ny fisian'Andriamanitra, ny fisian'i Jesosy Kristy. Jaona 1:4 manomboka ny 1 aminaran'i Jesosy manao hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Miato kely aho zany eto averiny foana io fa tonga nofo Jesosy Kristy zany dia raha fanahy manaiky an'izany dia avy amin'Andriamanitra. Ary fanahy rehetra aminaran'i Jesosy tohizany 7 hoe ary fanahy rehetra izay tsy manaiky any Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra ary izany no fanahiny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady. 4 aminaran'i Jesosy hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naresy ireny satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka miteny araka an'izao tontolo izao izy ary miaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy mba miaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fiviliana. Izany hoe ilay fanahy fahamarinana dia avy amin'Andriamanitra, fanahin'ny fahamasinana koa miaina ao anatin'ny fahamasinana. Tsy avy amin'izao tontolo izao ny nofo any amin'ny Apokalipsy 1:20 izy dia miteny mihitsy ny osa, ny vetaveta, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpandainga dia izany dia tsy an'Andriamanitra fa ho asa any amin'ny elo, any amin'ny fariafo mihitsy ary ozy izy izay fahafatesana faharoa. Ka izany mila mitandrina isika satria misy ny Tompo dia niteneniny mihitsy hoe izay mikarakara ny mahatra, mikarakara ny olona sahirana, manampy izany no atao. Fa amin'izao fotoana izao ilay olona izay mitarika raha mijery ianao dia izy indray no lasa mpanankarena, ny olona manaraka anazy ao dia mahatra sy sahirana nefa dia tereny handoha vola amin'ny fomba samihafa. Ka izany rehetrarehetra izany raha maheno izany isika dia mila mitandrina na tsika mpitarika na izay manaraka fa tsy fanahin'i Kristy izany. Fa izany koa natao hoe antikristy, tsy ilay mpanohitra ihany fa ilay maka ny toeran'i Kristy izay atahoran'ny olona sy iny no tokian'ny olona. Tenin'Andriamanitra koa izany hoe aza mitoky olona. Tsy misy olona mihitsy izany azo-tsika tokiana fa tsisy afa-tsy Jesosy Kristy ihany no tokony hitokiantsika na tokiantsika izany hamaranako azy mba tsy halava ny fanazavana satria mazava amintsika angamba izay hoe ny atao hoe antikristy dia ny iray aloha izany tsy mino fa tonga nofo Jesosy ary efa izy tonga nofo izany dia efa lehibe izy efa seho tamin'ny mpianatra nanao fahagagany aty amin'izao tontolo izao dia novonoina Jesosy izany rehetrarehetra izany fantatsika izany ary noho ny maty izy
fiheveran'ny olona azy fa nandresy ny fahafatesana izy de nitsangana tamin'ny maty niaraka tamin'ny mpianatra teny izy. De vao izy a niakatra ho any an-danitra mihitsy a de naniraka ny fanahy masina hoe ty am'zao tontolo zao a, ary rehefa nandray ny fanahy masina ny mpianatra zany a, nanomboka tao amin'ny andron'ny Pentecoste moa zany nanomezan'ny fanahy masina, dia sahy toetra mila mandray ny fanahy masina koa zany tsika. Raha tsy mandray ilay fanahin'Andriamanitra, fanahin'i Kristy a, dia tsy ho sahy mijoro. Mila mandray a ny fanahy zay vao mandroso amin'ny fahasahiana zany a. Raha fiaraha-mivavaka koa zany a tsy mitory ny fanahy masina na matahotra amin'ny fampilazana fa hoe misy ny fanahy masina, dia mila mieritseritsika fa Andriamanitra de fanahy ary tsika izao natao hoe tempolon'ny fanahy masina ka mila mendrika masina anatiny sy ivelany ahafahantsika manambara ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Amaranako azy a dia ao amin'ny Jaona voalohany toko fahavalo amby roapolo, mba tsy sarotry ny tadiavanao azy zany a, ny ao amin'ny andinin'ny fahavalo amby roapolo ihany ny vakiako fa azonao tohizana hatramin'ny farany zany hatramin'ny toko fahatelo fa ny tenin'Andriamanitra de miteny mihitsy hoe ny zanak'Andriamanitra. Andiny fahavalo amby roapolo ao amin'ny Jaona voalohany, vaky toy izao aminaran'i Jesosy: ary ankehitriny anaka, tomoera ao aminy mba hananantsika toky rehefa miseho izy, ka tsy hiala aminy am'kenatra amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny fahamarinana no zanany naterany. Zay zany a, mila fantatsika fa marina ny Tompo a, ary mitoetra ao aminy, tomoera aminy zany a, dia miray aminy zany hoe miaraka aminy mahafantatra azy. Ny ahafantarantsika hoe mahafantatra azy tsika dia mitandrina ny didiny. Jesosy miteny an'izany: raha tia anareo a dia mitandrina ny didiko a, ny didin'Andriamanitra. De efa nambarantsika teo a, mitahiry ny fahamarinana anatiny sy ivelany. Be da be ny fampianarana fa mila mamaky ny tenin'Andriamanitra zany tsika. Inona moa zany hoe ny fitiavana zany a? Any amin'ny Korinthiana voalohany ozy a, ohatra ny toko fahatelo amby folo, ary tsika vakiana manontolo na ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo ihany ary fahatelo amby folo ihany ary a, dia ahafantarantsika hoe inona no atao hoe fitiavana. Hoe fitiavana mila manana an'izany fitiavan'Andriamanitra zany a, ary ao anatin'izany fitiavana zany a dia mitoetra, miorona amin'ny fahamarinana. Fahamarinana de tsy iza fa Jesosy. Izy ilay miteny hoe izaho ny fahamarinana ary fiainana, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zany hoe n'iza zany a, n'inona resahantsika eto a, de tsisy afa-tsy hoe Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany ilay fanahy, izy ihany a ilay Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra, izy no naharinan'izao rehetra izao a. Izy a ilay Jesosy Kristy a, izy ilay fanahy tonga nofo ka hambarantsika. Tsy olombelona, sanatria tsy olombelona raha manaraka olona ianao na matahotra olona amin'ny fanarahana an'i Jesosy a, dia efa mieritreritra sady fa zany a natao hoe antikristy. Ny olona antikristy zany no arahanao, na olona tsy mino an'i Jesosy a amin'ny fivavahana hafa zany de efa antikristy koa. Ka dia mahay reza, mahazo toa mamaky ny tenin'Andriamanitra, ary fantaro angatao ny fanahy masina hanazava anao ihany koa fa izy irery ihany a no mampahafantatra ny tena hoe tenin'Andriamanitra, ahafantaranao ny marina koa zany. De misaotra ny tompontsika amin'izany fanazavana izany a. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireny ihany a. Manao velomanao aminaran'i Jesosy a. Raha mbola tsy tonga Jesosy a, de mbola mihaona eto ihany tsika raha sitrapon'ny Tompo a. Veloma tompoko. Shalom. Alléluia. Amen.